Mbola faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny MCTV sy ny fandaharana voambolana kristianina indray amin'ity androandroany ity, fandaharana voambolana kristianina izay hitombonao amin'ny fahalalan'Andriamanitra sy ny teniny. Dia androandro antsika hianatra voambolana vaovao dia ny hoe Jehova Rafa. Dia mbola hosintomintsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra hatrany ny fanazavana an'izay voambolana vaovao inarantsika androany izay hoe Jehova Rafa. Hitantsika izay ao amin'ny Exodosy 15:2-9. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: raha zotian'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka anao izay mahitsy eo imasony, ary hiain'ny lalàny sy hitandrina ny didiny rehetra, dia tsy ataoko aminao izao aretina rehetra izao izay nataoko tamin'ny Egyptianina, fa izao ny Jehova izay mahasitrana anao. Dia ao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay mihitsy nangalantsika an'ilay valin'ilay hoe Jehova Rafa. Eo amin'ny farany izy miteny hoe izao ny Jehova izay mahasitrana anao, dia io teny io mihitsy ny dikan'ilay hoe Jehova Rafa, izao no Jehova izay mahasitrana anao, na koa hoe Jehova no mahasitrana anao. Eto izany tenin'Andriamanitra dia manazava amintsika hoe Andriamanitra mahay manasitrana antsika amin'ny karazana aretina rehetra. Ninona izany karazana aretina misy eto ambony tany dia afaka manasitrana anao amin'izany Andriamanitra. Ninona anaran'ilay aretina dia afaka manasitrana anao Andriamanitra, satria izy ilay Jehova izay manasitrana anao. Ao amin'io 5:4 io dia miteny tenin'Andriamanitra hoe ka tsy misy ataoko aminao izao aretina rehetra izao izay nataoko tamin'ny Egyptianina. Andriamanitra zany tsy vitany hoe afaka manasitrana anao amin'ny aretina rehetra ihany, fa izy koa dia vaksiny manome hery fiarovana ho anao, afaka miaro anao amin'ny karazana aretina rehetra, afaka manjara ny aretina izy tsy hiditra aminao. Mbola miteny koa nefa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:4-5 manao hoe: ary nitondra ny aretintsika tokoa izy. Dia any amin'ny 5 tapany farany misy hoe: ary nidiakapoka taminy no nahasitranana atsika. Dia tanteraka izay tenin'Andriamanitra izay tamin'ny alalan'i Jesosy rehefa nikapohana izy. Hitantsika izany ao amin'ny Matthieu 7:7-9 manao hoe: ary Barabasy dia natolony ho an'ny olona, fa Jesosy dia nikapohana. Dia Jesosy izany ilay nitondra ny aretintsika rehetra, izy koa no niaritra ny diakapoka rehetra mba hanasitranana antsika. Jesosy ilay Jehova Rafa. Izy izany no Andriamanitra mitondra ny aretinao rehetra, izy koa no Andriamanitra manasitrana anao amin'ny aretinao rehetra, ary izy no Andriamanitra miaro anao amin'ny aretinao rehetra. Dia izay indray fandaharantsika androany ny anarantsika ny hoe Jehova Rafa, izay midika hoe izao ny Jehova izay manasitrana anao, na hoe Jehova no manasitrana anao. Dia misaotra anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, mino hoe tena nitombonao tamin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra indray. Dia mbola manasa anao hatrany hanaraka ny MCTV sy ny fandaharana voambolana kristianina, hianaranao ireo voambolana hafa indray. Dia tahiny Jesosy.